Resaka atao aminareo mpanao gazety androany zany a dia nitateranay aminareo a ny fivoriana zay nataonay tany Fianaratsoa sy momba ny hetsika zay ho karakaranay a eto Antananarivo amin'ny le 22 io momba n'le fietsika eto Antananarivo mihitsy aloha azonay tamin'ny herin'ny androany zoma herin'ny androany a ny alalana avy any amin'ny commune Antananarivo renivohitra hoe ekena fangatanareo amory vahoaka amikenja mitafy Mahamasina no 22, 23, 25, 26, 24 sy misy satria lakamisy io fiveloman'ny olona vary tout de suite dia nisoniavana indray ny demande préalable nalefa tany amin'ny préfet nangataka le demande d'autorisation préalable napetraka anay teo tamin'ny latsinainy tamin'ny raiky amby folo tany dia déposena tany na récépissé tsy namaly moa lery henonay eo fa hoe namory mpanao gazety androany anda tsotra kely ny voalaza ny lalàna dia tsotra lalàna dia milaza ny fangatana famorim-bahoaka eto tanàna Madagasikara dia soumis amina régime d'autorisation préalable manao demande préalable zany mangataka le autorisation préalable tsy maintsy na manaiky na mandany préfet dia tsy maintsy mamaly expressement manoratra izy manao taratasy manao acte manao arrêté manaiky izy manao acte manda izy manao acte azareo fa rehefa tsy manao an'izay izy rehefa tsy manao taratasy izy a dia manaiky ny dikan'izay mazava noir sur blanc zany ao anatin'ny ordonnance 60/082 miangatany amin'ny préfet zany dia tsotra tsy mamory mpanao gazety fotsiny izy fa manoratra aminay hoe manao arrêté noho ny anton'izao noho ny anton'izao anton'izao a lavoko na ekeko hamorim-bahoaka zay ataonareo zay ny tandalana fa rehefa tsy manao an'izay préfet mandrafa tonga ny latsinainy dia nahazo alalana zany zay oka tsy fanamerdantsony amin'ny talata miangavy anareo mpitandro ny filaminana raha tsy tonga aty aminay ny fandavan'ny préfet antsoratra mandrafa tonga ny latsinainy ho avy ao zay mazava zany momba an'iny a hamory vahoaka ao mikanja Mahamasina asiko teny kely mihitsy momba ny hoe manonga-panjakana ve sa anao fietsem-bahoaka anareo tsy anonga-panjakana izy hay satria zany tsy prévu anatin'ny constitution hanao fietsem-bahoaka zay satria ny lalam-panorenana mihitsy ange manome zoanay manana liberté d'expression zahay manana liberté de réunion zay manana liberté politique zahay zonay zany fahalalana nomeny lalam-panorenana anay fahalalana nanomeny le ordonnance 60/082 anay ka tsisy olona mahasakana tsy anaovanay an'izany zay ny ataonay ka raha misy olona raha etsy ao samy tsy manaiky fa eo raha vao io gouvernemanta io dia mirava io zany tsisy resaka zany fa tsy fanonganam-panjakana zany fa zany ny atao hoe etsy bahoaka ny ekeny lalam-panorenana ny ekeny lalàna velona oka zava ny resaka fa tsy famendrofendro hoe taontsika hoe tsy mahazo vory anareo satria sao dia rava ny fanjakana zonay zany ka naravy io na tsy ravy io zonay eran-tany misy an'izany fa tsy fanonganam-panjakana zany mazava aminareo mpanao gazety zay zany précision amin'ny fanonganam-panjakana resaka hafa mihitsy zany a coup d'état militaire sy ny tariny a zay sy soava zao olona civil mihaja be mihitsy mazava ny amin'iny ny dianay tany Fianaratsoa ny famory tany Fianaratsoa ny mpitariky ny force de changement manerana amin'ny Madagasikara be dia be ny zavatra andresanao hazo fitinina lohateny efatra lehibe voalohany nampitovy tady dokanga zahay a ny fahitanay ny situation politique eto Madagasikara faharoa namory vahoaka atao amin'ny Xavier zahay force de changement vahoaka ny Fianaratsoa niatrika ny vahoaka Fianaratsoa tao zay tamin'ny talata hariva ny resana momba ny conjoncture nationale momba nyty droit et liberté ty ohatrany natao tamin'ny panorama tonga tao zany zahay fahatelo zay niona tamin'ny force politique eto Fianaratsoa zahay ary farany nanapa-kevitra vory manokana zay force de changement fa tsy eto Antananarivo rery ny asina etsy bahoaka fa anao ny any Tamatavy anao ny any Tulehara anao ny any Sofia anao ny any Manakara anao ny any Farafangana zay zany zavatra ny fanaranay tao a ka tsisy olona masakana anay tsy hanao an'izany na ordre public na tsy ordre public tsy anjara ny fanjakana exécutif miapprécier l'ordre public fa ny fitsarana fa ny zonay ny ekeny lalam-panorenana ampy zay fa nisaky sandrany lalam-panorenana ty tsy vita ny famendrofendrona any amin'ny fonina sy ny tarantsony fa iexercenay liberté de réunion dia hivory zahay liberté d'expression dia hiteny zahay fa raha zay ny marava fitondram-panjakana engany arabasoa rabatsara